Fialan-tsasatra iarahana isan'ny tokantrano fanaovana sakafo miavaka. Tsy hita tao anaty fandaharam-potoana ny ankohonana ho fanamariana ny alatsinain'ny Pasika toy izao. Ny famerana ny fifamezivezena sy ny fasahirana nateraka ny Covid-19 no antony. Saika iraisan'izany ho an'ny ankamaroany ny tokantrano malagasy ary mavesatra ho an'ny mponina eny ambany tanàna. Ho an'ity ankohonana iray ety am-pifoloa Ambodirano nanaovana fanadihadiana ity. Latsaky ny 2,000 ariary no nampiasaina hananomanana ny sakafo atoandro. Tsisy mihitsy. Zay zao fito zay. Dia amina vidiny zao 300. Tsisy zavatra menaka aloha ny hena, tsisy vola, tsisy. Dia asiana voatabia sy tongolo. Raha izay no nentin'ny ankohonana maro nanamarika ny andron'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika amin'ny ankapobeny. Tsy misy tokotany ihany koa ny hiatrehana ny ampitso sy ny hoavy. Ny asa tsy misy, ny eo am-pelantanana lany, ny vatsy ritra hoy ny fanazabana. Asan-tselika toy ny fanasan-damba sy ny maro hafa sisa no antenaina anjifany izay ho arapaka. Tsy maintsy miditra amin'ny fitrosana ankilany raha toka tsy misy ny asa. Pizza zao iasa aloha ndray hoe inona ndray. Ny androany aloha efa hita. Rehefa ohatra kosa aloha ety hoe tsisy dia mamy. Sy laty zao hoe mamy varaiky fa tsy dia mamy izy sady mity vitan'ny saribao. Vita saribao dia mahandro vary. Dia rehefa mahazo karama iny dia mameno. Mbola nanamafy ny antso ho fijerena ny mponina marefo ara-pivelomana eny ambany tanàna araka izany ny renim-pianakaviana androany. Isan'izany ny fandrindrana ny fanampiana samihafa, iantefa mivantana amin'ireo sokajon'olona tokony hisitraka izany.